Ahoana Marina Tena Misy Fihantraikany ve Ilay Doublon? Ny safidy ho tany demokratika i Madagasikara. Taoriny nazahoana ny fahaleovantena ny taona 1709. Betsaka ny sedra ny lalovan'ny firenentsika. Tao anatin'izay repoblika ny fandimby izay. Repoblika fahaefatra isika zao. Taoriny ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 1900 iny. Ary lalam-pandrenana izay nivoaka tamin'ny 1 ny volana Desambra 1900 no lalàna ambony hitantanana ny firenena. Raha voaresaka hoe republikanina aloha dia ny fahefana an'ny vahoaka no tena fototra voalohany amin'izany, dia amin'ny alalan'ny endrika fifidianana no anefan'ny vahoaka izany fahefana izany. Nandalo fifidianana isika ny 17 ny volana Desambra 1900 iny. Efa niarahan-drehetra nahita sy naheno ny zava-nisy. Osoka, alabato no niseho. Efa nisy ny fitoriana sy ny fitarainana izay nataon'ireo antoko politika izay nandrotsaka kandida sy nandray anjara tamin'izany. Fa misy tsy fahatomombana ny fifidianana io. Tsara mpatsahivina aloha fa ny HVM no nitantana ny firenena nandritra ny fifidianana. Saingy gouvernemanta niainga teny amin'ny hetsiky ny solombavambahoaka 7 no nandrafitra ny gouvernemanta tamin'ny taona 1900 io. Eny fa hatramin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta. Ary efa olony izao fanjakana izao no nitazona ny ministerany atitany. Tsy tonga ho azy izany satria politika no resaka eto. Tsy fahatomombana ny lisitra kara-panondro osoka ireo no teboka notsindriny ireo kandida izay nirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany. Saingy rehefa tonga teny anivon'ny HCC izany dia nahazo valiny hoe azo raisina fa tsy mitombona. Ny rosoana ihany ny famoahana ny vokam-pifidianana na dia efa hitatrany aza io tsy fahatomombana io. Taty afara vaky ambato lampiany ilay lainga sy ny tsy fahamarinana izay nokobony ny HCC na ny fitsarana avo mba ny lalam-pandrenana tamin'ny alalan'ny filoha-lefitry ny Génie teo aloha, Andriamatoa Thierry Rakotonarivo. Ary mbola namafisin'ireo loholona teo aloha izany tamin'ny alalan'ny enquête parlementaire fa nisy ary tena misy io Doublon io. Ity fitondrana ity izay isan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny fanodikodinana saim-bahoaka raha teo. Ka rehefa nafana io raharaha Doublon ka nanomboka nitaky ny fanafoanana ny vokam-pifidianana ireo izay nilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena dia naiboka ny vahoaka malagasy. Ny valala nisy moa ny plaza raha teo mahay ka dia niiboka ny vahoaka malagasy. Dia hoy ny mpanao politika hoe manana andraikitra ihany ny seny eo satria ny seny sy nagnano déclaration misy izy ny condamné le Doublon. Au contraire za raha ny fihevitra sy fahamarinana ity ny zany hoe nametraka ny valoriser izy ny accepter le Doublon satria ndasorina ilay vice-président izay nilaza c'était un administrateur civil nilaza fa misy le Doublon c'est un responsable kanefa zany hoe raha azerevanao zany de hoe manamarina zany ny senia ary makasitraka hoe de lo ihany misy ny Doublon. Karazana mpandisity ny senia nanakofana ny zavatra misy tamin'ny firenena dia nambolena ny senia. Le senia zay sy matapakahitra satria sous la coupe du pouvoir central du gouvernement. Ile sy azonao tenenana ny senia fa nirafitra ny mpitondrana nametraka an'io appendicite io. Isika mafantatra daholo ny appendicite rehefa tapanao dia tapanao sy raha mafaty igny ianao fotsiny mila mitandrana. Donc ny fisin'ny tokony hoe zany de hoe rehefa ny senia manao anazy dia ny senia mikarakana anazy rehetrarehetra tsy miditra ny gouvernement satria ny gouvernement amin'izay fotoana izay sady juge et partie. Ninonina ambaran'ny pomba ny fitondrana sy ny mpanohana mahafatrapo ny filoham-pirenena ankehitriny dia tsy voavitim-bahoaka ny filoha ankehitriny sy ny fitondrana ankehitriny ary tsy tena safidim-bahoaka no niseho nahatongavana teo amin'ny fitondrana. Manampitrotraka izany ny fahavoazana mahazo ny firenena
tsy mandeha araky ny tokony ho izy ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy, fa variana manenjika ny mpanohitra sy miaro seza ny mpitondra fanjakana, ary te ampiseho fa izy ireo no mambahoaka, kanefa fihetsika izay milaza tsy fahatokisan-tena ara-politika ary tahotra ny betsaka. Fomba firesaka matetika ny hoe ajao ny safidim-bahoaka, mahandrasa fifidianana. Fa moa ary ve ny nametrahana ny fitondram-panjakana eo amin'ny toeran'io dia hoe indro ny fahefana ka ataovy izay dany kibonareo sy revireviny sainareo? Firy ny anarana tetikasa efa nivoaka teto hatramin'izay roatony izay? Inona no tena efa tanteraka tamin'ireo izay efa namoahana vola hatramin'izay? Aiza ny plan Marshall? Aiza ny IEM? Aiza ny PM? Ity mantsy no fanazavana azo momba ilay velirano. Nangataka ny filoham-pirenena hoe manaova velirano asipantsiana satria efa tokony hiova zao ny laharam-pahamehana, indrindra fa mahakasika ny sosalim-bahoaka izay tena marary amin'ny vahoaka. Misy ny kerea izay mbola zavatra mbola miandry, ny karaman'ny mpampianatra, ny boursan'ny mpianatra, ny maromaro ihany ny fitakin'ny inspecteur de travail. Maro zany mbola fitakina mbola hoe mila amboarina, ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Zany zany mbola isany hoe laharam-pahamehana tsy teny fotsiny ahako hoe tsy fandriampahalemana tena enjana be amin'izao fotoana izao ary mikaikaiky daholo ny olona amin'izao fotoana izao. Mazava ny fanazavana teo, tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny itetikasa ny mpitondra izay nambaratra amin'izay, kanefa dia ity no tenin'ny filoham-pirenena ankehitriny io nandritra izay fampelezan-kevitra nataon'izay. Tsy ho diso fanantenana nareo, ary zay zavatra lazaiko dia ataoko velirano aminao vahoaka malagasy, fanavitra ny Madagasikara, ametraka ny Madagasikara amin'ny toerana misahaza azy. Mazava ny nambarany teo, fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe kaive ny velirano azo asim-panitsiny? Asa aloha raha ohatrany ahoana izany atao hoe velirano zany amin'io filoham-pirenena io? Ny rovan'ny Manjakamiadana aza moa nasiana Colisée ao anatiny, ko tsy mahagaga. Firenena efa gisitra maneran-tany lazaina fa mandroso, velirano azo asim-panitsina. Fa ahoana mariny? Hatramina kianja fampiadiana koa ity tokanana filohana repoblika. Tena zavatra tsy mbola fahita tao anatin'ny 80 taona sy nataon'ireo mpitondra ny fandimby-tety tokoa dia tena kianja fampiadiana akoho io ve no olana sedrain'ireo mponina ao Morafeno Andriamatofoloha? Betsaka loatra ny tsy fetezana sy ny tsy rambona ary ny tsy fahaiza mitantana eto amin'ny firenena, any ka matahotra mafy ny maro anisa anala ilay fahefana eo an-tanany izay azo tamin'ny alalan'ny Doublon, ka vao mihetsiketsika ny vahoaka maneho hevitra dia mpitandro filaminana no arangaranga. Inina ampanginina mihitsy ho resaka Doublon io amin'izao, kanefa dia ain-dehibe ny firenena no voakasika. Averina eto ihany ity teny ny filoham-pirenena ity. Tsy misy intsony ary tokony tsisy intsony filoham-pirenena anakatona fiangonana, tsisy intsony filoham-pirenena ipody ny taninao, tsisy intsony filoham-pirenena anagadranao no ny hevitra tsy mitovy. Izany tokoa ve no zava-misy ankehitriny? Ity no fanadiadiny ny mpanao gazety. Ny voalohan'ny volana Oktobra 2024 no nadoboka apoja 4 volana i Berija Ravelmanatsoa. Ratsaivina dia fanaratsiana fitondram-panjakana sy fanakorontanana saim-bahoaka no vesatra anenjehana ny mpitarika ny fikambanana Solima ity izay sady olona kaiky any mbola rajona. Raha araka ny fanazavan'ny reniny Berija dia mangataka ny amoana ny zanany izy noho ny antony ara-pahasalamana. Ratsaivina dia mpanao politika maro tamin'ny fitondrana teo aloha no efa nidoboka aponja nandritra n'ity fitondrana ity. Anisan'izany mbola rajona, Claudine Razaimamonjy, Roli Mercia ary Berija Ravelmanatsoa. Maro moa ny faneho-kevitra manambara fa mbola tsy mitsahatra ny valifaty politika ataon'ity fitondram-panjakana ity. Ny fehiny dia izao, fa efana tsy tamin'ny ara-dalàna no nazahoana azy, kanefa mamy ny seza dia atao izay fomba rehetra iarovana izany,
ka adino hatramin'ny fiainam-bahoaka. Raha tena mambahoaka sy matoko tena ara-politika io fitondrana ankehitriny io dia tsy tokony atahotra fanonganam-panjakana ary tsy emotra na dia averina in-telopolo aza ny fifidianana ao anatiny herintaona. Saingy tsy izay ny zava-misy fa ahoana marina e. Ahoana marina e.